Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanamarahantsika rehefa malala raha itelaka misy fahavalo ny volana janoary ity. Ny mofonaina izay voalahatra ho antsika dia ny boky na ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Romanina. Romanina toko fa 1:10, Romanina toko 1:10, ny andininy fa 9:20 ka hatramin'ny 9:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha ny amin'ny filazantsara dia fahavalo izy noho ny aminareo, fa raha ny amin'ny fifidianana kosa dia mahalala izy noho ny amin'ny razana. Fa ny fanomezam-pahasoavana sy ny fiantsoan'Andriamanitra dia tsy misy haninany. Fa tahaka anareo izay tsy nanaiky an'Andriamanitra fahiny, nefa ankehitriny tsy fanekeny ireny no nahazoanareo famindrampo. Dia toy izany kosa ankehitriny tsy nanaiky ireny mba ahazoany famindrampo, ankehitriny noho ny famindrampo azonareo. Fa Andriamanitra nanidy azy rehetra tamin'ny tsy fanekena mba hamindrano fo amin'izy rehetra. Endreny alalany aren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany sy ny fitsarany tsy hitalany ary ny lalany tsy azo fantarina. Fa iza no nahalala ny sain'i Jehovah ary iza no mpanolontsaina azy? Na iza no nanome azy aloha hamaliana azy indray? Fa izy no niaviany izao zavatra rehetra izao ary izy no mihazona azy, sady izy koa no antony. Izy anie no omem-boninahitra mandrakizay. Amen. Ray Maso no manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Rehavana ity epistily nosoratan'i Paoly toko 1:20 amin'ny Romanina ity dia faminaniany Paoly zany ny hoe mbola ho avy ny andro ibebahan'ny zanak'Israely na ibebahan'ny jiosy indray iverenany amin'Andriamanitra. Fantatsika moa fa ny jiosy dia tsy nanaiky an'i Jesoa ho ilay Mesia. Ny jiosy dia tsy nanaiky an'i Jesoa ho zanak'Andriamanitra. Tsy nekeny satria tsotra, aiza ozy nisy Mesia teraka ao an-tranon'omby, aiza no misy Mesia ombono amin'ny hazo fijaliana, aiza no misy Mesia izay mahantra tahaka an'i Jesoa zany dia miandry Mesia tonga amin'ny voninahitra, miandry Mesia izay ao anatin'ny fahefana izy ary mandrakiteny androany dia mbola miandry zany ny jiosy. Fa Paoly milaza manao hoe ho avy ny andro ibebahan'ireo jiosy ireo ary iverenany iray amin'Andriamanitra. Azo lazaina ho Paoly amin'ny testamenta vaovao manontolo na latsaky misoratra masina manontolo mihitsy ara no manana zany faminaniana, zany fahazahoana antoka zany fa ho avy ny andro fa tsy manary ny mpanompo ny Andriamanitra. Paoly moa rehefa miresaka ny momba an'Andriamanitra dia amin'ny Paoly Andriamanitra dia mahatoky tsy mivadika amin'ny fanekena. Araka ny teniny amin'ny Timoty manao hoe tsy mahazo mandany tena ny Andriamanitra. Amin'ny Paoly Andriamanitra dia zay mahafahasoavana amin'ny fahasoavana. Amin'ny Paoly Andriamanitra dia ny toetran'Andriamanitra tsy miankina amin'ny toetrantsika. Ny fihetsika-Andriamanitra tsy hovany ny fihetsikitsika. Ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy miova na inona toetrantsika dia tsy miova amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Mety tsy mahatoky tsika fa Andriamanitra mahatoky mandrakariva. O Paoly, Andriamanitra torian'i Paoly dia izao Andriamanitra mahatoky. Ka na inona mety ho fiovan'ny toetrantsika, na inona mety ho fivadiantsika mihitsy ara, dia Andriamanitra tsy miova ny fitiavany antsika. Ka ho avy ny andro Paoly izay tsy maintsy ibebahan'ny jiosy indray satria Andriamanitra mahatoky ka tsy hamela ny fireneny na ny taranak'i Abrahama ho very fa hamerina azy indray Andriamanitra, hamerina azy amin'ny lafiny hoe hiasa mahery ao aminy. Ity Romanina toko 1:20 ity dia azo hitarafana izay fitiavan'Andriamanitra izay. Fa ny andininy fa 3:30 izay mofinaina ao antsika anio dia maneho izay zava-miafin'Andriamanitra izay, maneho izay fahendren'Andriamanitra tsy takatry ny saintsika izay. Lehibe Andriamanitra amin'ny fijerin'ny Paoly ary izay mihitsy misoratra masina ka tsy ho tafiditra mihitsy ao anatin'ny saintsika ny fahalehibiazan'Andriamanitra.
tsy takatry ny lohantsika ny fahalebiazan'Andriamanitra. Raha ohatra ka takatry ny saintsika sy takatry ny lohantsika avokoa ny momba an'Andriamanitra rehetra, de tafiditra tondohantsika zany Andriamanitra, de lehibe zany ny lohantsika no Andriamanitra. Fa saingy tsy mety ho takatry ny saintsika mihitsy Andriamanitra satria lehibe noho ny saintsika izy. Andriamanitra nahary ny saintsika, Andriamanitra nahary antsika, noho zany dia tsy mety mihitsy hahatakatra ny momba an'Andriamanitra feno isika. Ary dia ity andininy fa 3:30 amin'ny Romana 3:10 dia maneho izany fahalebiazan'Andriamanitra izany, ary tsy ahatakaratsika mihitsy na inona ny planin'Andriamanitra. Any amin'ny faminaniana Isaia mpaminany dia maneho zany mihitsy, manao hoe ny fihevitr'Andriamanitra ange tsy fihevitritsika, io fisainan'Andriamanitra io koa tsy mety ho fisainatsika. Ary dia izay no asehon'ny Paoly eto am'ty andiny tsotra masina ity, manao hoe indre manahoana ny alalan'ny fahendren'Andriamanitra, ny alalan'ny fahazavan-tsain'Andriamanitra. Am'tika sasany moa de tena tika mihitsy hoe siansa, ny hoe endre manahoana ny alalan'ny fahalalàn'Andriamanitra, tsy takatritsika mihitsy. Ary dia raha ohatra ka mamaky ity andiny vitsivitsitsika dia ity mofinaina ity, dia mahatakatra zavatra anankiroa, na tiany Paoly hatakatra zavatra anankiroa. Voalohany de zao, mahatoky an'Andriamanitra, na inona de zao, tsy takatritsika mihitsy io fomba fitondran'Andriamanitra io. Zava-miafina amitsika mihitsy indraindray tsika mijery ivelany, indraindray tsika mijary ivelany, indraindray tsika mety sanatry ny vava aza manao tahaka ny Jona mpaminany, mitsara an'Andriamanitra, mihevitra an'Andriamanitra ho diso baika an-damina, na ho diso fomba fiasa, na ho diso fandaminana am'izay mety hitondran'ny fiainantsika, dia asehon'ny bokin'ny Jona fa tena itsika olombelona ny mety ho diso fijery, maika hitsara, maika amoaka hevitra, maika andray fanapa-kevitra, indraindray manoloana ny hitondrantsika ny fiainantsika. Fa itona dia ambaran'ny Paoly mazava tsara amin'ity andininy ity, fa tsy ho takatry ny saintsika mihitsy ny momba an'Andriamanitra manontolo. Pasteur Bemanahaka rehefa manazava ny momba an'Andriamanitra de ohariny amin'ny varavarana mitafitafy. Natao hoe varavarana mitafitafy de varavarana tsy tena misokatra tanteraka. Tahaka ny varavarana mitafitafy ozy ny momba an'Andriamanitra, araky ny eo amin'ny Korinthiana 1:10 hoe sombitsombona ny fahalalantsika. Zany hoe tahaka ny varavarana tsy tena misokatra tanteraka, fa mitafitafy zany apahany. Ka ny soratra masina na ny fahafantarantsika an'Andriamanitra de zao tahaka ny varavarana mitafitafy hoe apahany ihany ny tena mbola hitatsika ao amin'ilay efitrano. Saingy io apahany hitatsika io, zay tahaka ny varavarana mitafitafy de zao ampy ahafantaratsika, ampy ahavovonjy atsika, fa tsy fantatsika, tsy mbola tsy aseho atsika tanteraka ny momba an'Andriamanitra feno. Tsy hoe tsy aseho na afeniny, fa tsy takatry ny saintsika mihitsy, satria tsika olombelona manapetra ny saintsika, manapetra ny fantatsika, manapetra ny vitatsika, noho zany dia tsy mety ho fantatsika ny tanteraka, fa rehefa ho avy ny tanteraka dia ho fantatsika ny momba an'Andriamanitra feno, ny zavatra rehetra de ho fantatsika, tsy misy miafina avokoa. Ka etona dia asehon'ny Paoly fa misy zavatra indraindray tsy takatritsika mihitsy no momba fitondran'Andriamanitra. Andraindray mety ho eritreritsika hoe ianao ve Andriamanitra miangatra sa ahoana ny fomba fitondra. Raharay misy olombelona mametraka zany fanontaniana zany hoe raha misy Andriamanitra ve de nahoana ny misy ny sasany manan-karena, misy ny sasany mantra, misy marary, misy tsy salama, fa ahoana fanga Andriamanitra miangatra ve? Tsy any valiny. Andriamanitra marina, Andriamanitra fitiavana. Fa izao ny saintsika ny manapetra, satria ny fijeritsika dia amin'ny ankehitriny ihany. Tsy fantatsika ny 20 taona ho avy, tsy fantatsika ny 100 taona ho avy, enina ny ampitso ary de fa tsy fantatsika. Noho zany dia tsy afaka mitsara an'Andriamanitra isika, fa tiany soratra masina ho toetratsika de ny fankatoavana an'Andriamanitra, ny fanekena an'Andriamanitra, ny fisaorana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ary fankatoavana sy fiankinana amin'ilay fahendren'Andriamanitra, tsy ny fahendrena olombelona. Zay le hoe mino fa ny fitondran'Andriamanitra de mahasoa, mino fa Andriamanitra de mahay zavatra rehetra, mino fa io Andriamanitra tompontsika io arahantsika io, zay mitondra an'izao rehetra zao.
zay hoy ny filazan'ny Paoly tona hoe lalina ny fahendrena de zao mahafantatra ny mety sy ny tsy mety amin'ny fitondrana ny fiainantsika. No zany dia ny hevitry tony andinina itony dia endry lalitsain'Andriamanitra, manatsain'Andriamanitra, fahendren'Andriamanitra. No zany dia mahazo matoky azy sika, ary mahatoky azy sika apetraky tsika eo am-pelantanan'ny fiainantsika. Mitaona antsika zany eto ny Zoatra Masina anaiky ankatoa ary ametraka ny fiainantsika eo am-pelantanan'Andriamanitra. Fa ny faharoa zay asehony ety andiny Zoatra Masina ity, ny amin'ny fahendren'Andriamanitra, ny amin'ny fahazavan-tsainy, ny amin'ny fahalalany, dia tsy hoe matoky ihany sika ka mametraka izany eo am-pelantanan'Andriamanitra, fa izao koa manome voninahitra an'Andriamanitra. Andininy farany amin'ny andininy fahaenina amby telopolo dia miafara amin'ny teny hoe doxologie, misaotra an'Andriamanitra, manome voninahitra an'Andriamanitra. Io toe-panahy mahay misaotra io, io toe-panahy mahay mifaly io, na de ao anatin'ny zavatra tsy takatry ny saina ara, zay ny tadiavin'Andriamanitra. Tadiavin'Andriamanitra dia ilay toe-po hoe tahaka ny tenin'i Jesosy, tahaka ny zaza. Ny zaza de mahatoky andray. Ny zaza ataovy hoe zaza eny 2 taona 3 taona trotrondrainy na trotrondreniny de zao mahatoky an'izay hitondràndray aman-dreniny azy izy. Izay no mahatonga an' Jesosy teny hoe raha tsy tahaka ny zaza ianareo, zany hoe manana fo tsotra ary fo matoky. Zany hoe eto Paoly any de manazava amitsika fa ny fahalebiazan'Andriamanitra zay nasehony ary ny fahagagana nataon'Andriamanitra isan-karazany teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely reny, dia mampiorona ny finoantsika hoe io Andriamanitra io tsy hoe mahatoky ihany ka tokony ankinantsika, tsy hoe endry ihany ka ekintsika, tsy hoe mahay ny zavatra rehetra ihany ka hajaintsika, fa izao tena tokony omentsika voninahitra amin'ny asany rehetra. Ary de mitaona antsika ary eto i Paoly anome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny asany rehetra. Ao anatin'ny efa nikempinoana izay ataontsika efa nikempinoana nikianina, ataontsika ao anatin'ny liturjika izy ataontsika efa nikempinoana faharoa, fa nikempinoana nikianina ny anarany. Ao anatin'ny efa nikempinoana io dia misy andininy manao hoe zahay de manaiky fa Andriamanitra, isika de manaiky fa Andriamanitra nahary ny zavatra rehetra, na ny hita na ny tsy hita. Zany hoe misy zavatra zay mbola tsy hitantsika fa Andriamanitra nahary azy. Misy zavatra zay mbola ho hitan'ny taranaka aniriana any, zay vao ho hita efa any mandehandeha any izy, ary mety misy tsy hitantsika mihitsy fa Andriamanitra no nahita azy. De zao Andriamanitra avokoa ny nahary ny rehetra. No zany de mitaona antsika Paoly eto hisaotra an'Andriamanitra amin'ny fahariny, hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izay rehetra nataony, hisaotra an'Andriamanitra sy hanome voninahitra an'Andriamanitra ny amin'ny fahendreny. Afaka malala am'izao taona vaovao zao de tenin'ny tompo ny fo kristianina ho fo manaiky ny fahendren'Andriamanitra, fo manetry tena fa io Andriamanitra io de mahafantatra ny hitondrany, mahafantatra ny lalana hitondrany ny zanany. Hoy izy amin'ny Isaia mpaminany manao hoe raha ny zanako sy ny azan'ny tanako aoka ho adidiko ihany. Endry Andriamanitra, mahatoky Andriamanitra, noho zany de mitaona antsika hiankina aminy sy ametraka ny fiainantsika eo am-pelantanany mandrakariva. Ary ity taona ity koa de atao amin'ny tompo ianao ho feno fisaorana an'Andriamanitra, ho feno, ho fo mahay manome voninahitra an'Andriamanitra, ho fo mahay mifaly mandrakariva amin'Andriamanitra. Ny fo hitoeran'ny fanahy masina, ny fo hitoeran'ny Jesosy, de fo mahay mifaly ary mahay misaotra an'Andriamanitra, na de ao anatin'ny sarotra ary, na de ao anatin'ny lalana tsy takatry ny saina ary, de zao mahay misaotra an'Andriamanitra. Fa rehefa haitsika ny misaotra an'Andriamanitra, rehefa vitatsika ny mankasitraka an'Andriamanitra, manaiky an'Andriamanitra amin'ny fotsika manontolo, amin'izay tsika sy ny herintsika manontolo, de ny zavatra rehetra manjary miara-miasa ahasoa ny fiainantsika. Hivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay ny amin'ny soratra masina zay mampahery anay, mitona anay ahatsiaro fa ny fahendrenao na de tsy takatry ny sainay aza de mahasoa sy mahasambatra anay.
sotra noho ny amin'ny tokomenao fa lalina ny fahendrenao, lalina ny fahazavantsainao ary tsisy mahatakatra, tsisy olombelona mahatakatra ny fahendrenao fa ny fanahinao masina mitoetra ty anatinay ny mahatonga anay mahatoky sy milo ny herinao. Misaotra Tompo noho ny amin'ny tokomenao fa Andriamanitra tia anay ianao. De ampahireo zay Tompo, ankatoanao ary ataovy ny fiainanay ho fiainana feno fanomezam-boninahitra sy fisaorana anao Andriamanitra. Ampitoerao ty anatinay ny fanahinao masina, aretanay mandrakariva amin'ny fisaorana sy ny fanomezam-boninahitra anao. Tahiny tontolo andronay io Tompo, tahio ny asanay, tahiny tokantrano tsirairay izay miaino anao mandrakariva amin'ny alalan'izao fampianaranay izao miaino ny teninao. De mivavaka izay Tompo, ampahirezo ny tsirairay avy, ampahirezo ataovy mahatoky anao, ataovy tia ny teninao. De mivavaka izay Tompo, am'izao taona vaovao zao tahio ny isan-tokantrano tsirairay, ataovy feno fifaliana, ataovy fiaino fiadanana amin-drao fo, ataovy mandresy, ataovy resy lahatra fa Andriamanitra azo ny anterana amin'ny fotoana rehetra ianao. De mamindrafo aminay, mamelany eloka am'izay mety ho tsy fahatanterahanay Tompo, fa rakovy amin'ny fahamasinanao ny fiainanay ao aminao Jesoa. Amen.